Yanzerazerany onjany fiainana ampiny zato tafihodivotre oay mila horendrika ity sambo kely ny fiainako yanzerazerany onjany fiainana ampiny zato tafihodivotre oay tomila horendrika tompo mifoazy andaminindray ny fiainako ilay tenina noandrasako hoe mitsahara teo vita ny adiko tompo mifoazy andaminindray ny fiainako ilay tenina noandrasako hoe mitsahara teo vita ny adiko eo ihany famody matory izao anefe mila tsy azaka ilay tafiotre mivatravatra tompo mifoazy andaminindray ny fiainako ilay tenina noandrasako hoe mitsahara teo vite ny adiko saku we mitsahara teo vite ni adikyu teo vita ni adikyu teo vite ni adikyu. Alléluia. Kitsikitsika mandray miarabana telo miravavatsika mitakariva ity voalohany indrindra zay dia tiakasitraka an'Andriamanitra satria mifidy iny afaka hanompo azy amin'ity andro an'ity dia saotra ihany koa zany mpanompon'Andriamanitra zay manome anay sehatra hatrany fanambelatra anatin'ny asa fanompoana toy izao ary mankasitraka antsika rehetra zay manaraka tsy tapaka ny fotoana na voalohany ianao na efa mahazatra anao no manaraka an'izao fotoana
fotoan'izao a dia manona fiadanan Jesosy Kristy aho anona sy amin'ny ankonanao. Manaraka izany dia manasa antsika rehetra anaraka hatramin'ny farany amin'ity fotoana ity satria fotoana mamy izany fotoana irana ny mpanjaka zany. Tsy ny olona rehetra ny afaka miditra eo anatreha ny mpanjaka fa matoa ianao nahita an'izao life izao dia tsy mpanazarana hoe tsy haiko kisendrasendra fa tena hoe misy Andriamanitra ataony fidy anao hoe amby entony zanako manatrika anao amin'ity takariva ity dia averina aminazy irery ihany ny voninahitra. Ary manaraka izany dia manasa antsika amafy, manasa antsika hizara amin'izany leva zany satria ianao mizarana io dia resaka famafazana izany satria misy olona ny mandray, misy tany ny mandray ary mamafy ianao tsy fantatrao izay hovaninao zay ny ten'Andriamanitra na izay nafafinao zao na nafafinao tamin'ny maly ka afafazo ihany vonao ity vola ity dia volan'ny famafazana ty aza indrindra mbola anamafisana antsika hoe afafazo ny vonao zarao partage zao leva zao. Dia anomboka ny fotoantsika androany dia hiompana bebe kokoa amin'ny hoe fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra izay no voapasantsika amin'ity androany ity dia milohany irosoantsika anatin'ny vavaka sy ny fampaherezana sy ny fijoroana vavolombelona sy ny sisa dia ndaontsika amin'izao fotoan'izao mamaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:50 andin'ny 9 ka hatramin'ny 1:20. Salamo 5:50 andin'ny 9 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehovah. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Amen. Fa toy ny ranonorana sy oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any aminy raha tsy efa navoko ny tany ka nampanery sy nampavokatra azy ka tonga voan'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana dia ho tahaka izany miteniko izay lokon'ny vavako tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatateraka izy asitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Amen. Izy ten'Andriamanitra ho alefa neto ampandehanana aty amintsika sinao izany ten'Andriamanitra izay ho atsika eto izany tsy miverina any aminazy zany raha tsy mahavonto tanteraka atsika sinao raha tsy mahafeno tanteraka raha tsy mahatateraka izay ten'Andriamanitra nampilazaina anazy zany teny izany tsy hiverina any aminazy ka androany izay ten'Andriamanitra rehetra mivoaka eto dia raiso anao. Ten'Andriamanitra tsy miovo malan'io ary mandrakizay marina foana ny ten'Andriamanitra raha inonao dia hitanao ny voninahiny fa tena hoe iseho ary asa eo amin'ny fiainanao zany ten'Andriamanitra zany. Dia ndao azy tsika amin'izao fotoan'izao aloha hitenin'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny vavaka hisaotra an'Andriamanitra tsika angataka ny fanatreha fanamasina ihany koa ifontsika satria nandalo tontolo andro tsika androany maro ny zavatra mety nataontsika tsy mifanaraka tamin'ny sitrapony dia ifony eto anatrehantsika madoky sy marina izy amela fahotantsika ary ametraka amin'izao fotoan'izao tena hoe eo ambany fifehezany fanamasina mihitsy tsisy asa amin'ny fahavalo tafiditra amin'izao toeran'izao na amin'izay toerana misy ianao dia angatahana raha vavy mahafinaritra atakavanaka raha vavy sitraka hitondratsika anatin'izany vavaka izany. Alleluia. Mbola faly miarabantsika rehetra hatrany tenako amin'izao takariva izao ary akasitra koa raha vavy fehizoro izay nanome anahy ny fitenenana araky ny efa nolazainy teo fa mivoaboasan'ny raha vavy teo dia amin'izao fotoan'izao tsika dia ndaony dia anandratra fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa lehibe izay mbola nomeny antsika amin'izao fotoan'izao fa atsika mbola tafaray hoe tindray amin'izao takariva izao andeha hisaotra azy tsika ary tsika tena hoe angataka ny fanatrehan'ny tompo mba tena amenika izao fotoanantsika izao tsika ihany koa tsy mihetrika eo anatrehany mandainy tsika raha milaza ny tenantsika marina ny atrehan'ny tompo fa tena hoe angataka ny fifonana atsika ary angataka ny rano Jesosy ihany koa andrafitra tanteraka izao fotoanantsika izao andeha hopotetika sy rahavantsika eto ihany koa izay rehetra mety hoe tsy avy amin'Andriamanitra mety hoe manakatsakana atsika tsy ho tonga amin'ny fanatrehana dia atsandrato ny feonao amin'izao fotoan'izao. Raha eo mbola misaotra anao izay mideranao mankalazanao manome voninahitra ny anaranao ny amin'ny tombontsoa lehibe manokana data izay mbola menao indray amin'izao fotoan'izao. Sotra fa mitateraka izao fotoan'izao dia ianao no ny amanokana anay ankehitriny izay tokoa mangataka ny fanatrehana fanamasinao fiaintanteraka indray izao fotoananay izao. Aoka tokoa tena hoe fanamasinao anolontsaina anay tena fanamasinao ny hitarika anay amin'izao fotoananay izao ka tsy misy asan'ny fahavalo mety arobaka izay rehetra fikasana izay rehetra programmanao amin'ity anio ity
Amin'izao fotoan'izao koa zay dia mbola mangataka ny fifona ilay tao anatrehanao satria tsy mendrika na dia indray segondra na era tompo fa mangataka izay ny fanadiovana feno tanteraka avy aminao, mangataka izay ny famela-kelika tanteraka avy aminao. Fantatray tompo fa ianao ilay mpamindra fo, ianao mpamela helika, ianao tsy mpitana alahelo, fantatray fa ianao Andriamanitra mpanafaka. Dia misy izay tompo fa tena andio anay ianao, anafaka anay ianao, amela anay ianao. Dia ankasitrana izaho tompo izany fanafana ataonao anay izany. Ankehitriny ihany koa izay tompo amin'ny hery sy fahefana izay menao anay tsirairay avy amin'izao fotoana izao dia mamotika sy mandrava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay rehetra mety fanamany mba-tsy-embana mitondra tsy fantoana amin'izao fotoana izao dia miantso ny fanahy masonao izay amin'izao fotoana izao andoro amotika izany dia ampitononay fa tsy hanara-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka raha eo ny dera ny laza ary voninahitra tompo dia averinay aminao sahady. Alleluia, mankasitraka raha eo. Amen. Amen. Mankasitraka indrindra raha vavisitraka nitondra eto anatin'izany vavaka mafonja zany mbola ito hivavaka hatramintsika ankehitrinsika dia hivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra na aiza misy anazy na eto Madagasikara izy na ny Maorisy izy na ny Andafy izy na ny ambanivohitra na aty andrenivohitra tena hoe hitondra mambavaka indray ny mpanompon'Andriamanitra mizara ny ten'Andriamanitra reny ihany koa tsika satria ten'Andriamanitra tsy misy ny olona tsy mahazo ny ten'Andriamanitra tsy afaka misy ny olona mety tsy manana baiboly akory ny ary fa ny fizarana ten'Andriamanitra zany dia maro misy hoe ianao mamaky baiboly mihaino toriteny misy olona tonga any aminao misy tany lavitra tena hoe tsy tonga tobila fa mbola misy mpanompon'Andriamanitra mbola manoka tena mihitsy mandeha any amin'izany tanàna izany hivavaka ho anazy ireny tsika amin'izao fotoana izao mba tena hoe mitafian'Andriamanitra hery sy tanjaka izy ireny ho ampitombon'Andriamanitra amin'ny fahasoavana sy ny ozitra sy ny révélation rehetrarehetra ny fiasan'ny fanahy masina anatiny izy ireny dia tena hoe hitombo indrindra amin'izao fotoana sarotra zao. Plus sarotra ny zavatra lokona plus mila zavatra maherihery kokoa tsika tena hoe hivavaka ho anazy ireny tsika mba hiahery hatrany hatrany amin'ny ara-panahy amin'ny lafiny rehetrarehetra reny mpanompon'Andriamanitra reny ary anonona teny pasoavana na amin'ny fiainan'izy ireny tsika sy ianao dia angatahana iravavina ela azy amin'izisy ny atsy tandratsika anatin'izany mivavaka ho mpanompon'Andriamanitra izany amin'izao fotoana izany. Dia mbola miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka indrindra raha mivavaka fanomezana fitenenana mankasitraka ihany koa mpanompon'Andriamanitra dia amin'izao sehatra fivelarana amin'ny asa fanompoana izao dia araka izany mivavaka tony-bavaka izany dia andaontsika hiaraka mivavaka mialohan'izany dia hamaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahaefatra sy ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary ny teny sy ny toriteny dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery mba tsy norena ny fonareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Amen. Andaontsika hanao izany vavaka izany vavakantsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra araka io teny io sisa tsy amin'ny fahendren'ny olona tena hoe vavakantsika mba tsy amin'ny fahendren'ilay mpanompon'Andriamanitra fa tena ny fanahin'Andriamanitra mihitsy nanindry ny lelany ny mpanompony dia mba tena hoe ho takatry ny olona tsirairay avy sy misy akony amin'ny fiainan'ny olona izany hiasan-drato ary ny vavaka ao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fiainanao izay amin'izao fotoana izao ny amin'ny tombotsoa izay ahafahanay mbola miantso ny anaranao misaotranao manokana izay Jesosy ny amin'ny fisian'ireo mpanomponao maro be manerana izao tontolo izao naiza misy an'izy ireo dia ankasitrana fiainanao satria fantatray fa tsy mandeha ireny izy ireo fa miaraka amin'ny fanahinao dia Jesosy hoe rehetra ianao no maniraka dia ianao koa no mamatsy dia amin'izao fotoana izao zay tena hoe mangataka vatsy ho an'izany hoe herim-panahy zany ny mpanomponao tsy andeha amin'ny herin'ny tenan'izy ireo tsy andeha amin'ny fahaizan'izy ireo Jesosy ny amin'ny fahaizana mandateny fa tena hoe ny fananao masina nanindry ny lelany Jesosy iza mety hoe manatrika anazy maheno toriteny na mety hoe tsy prévu zany fa ohatra hoe kisindrasindra Jesosy dia mihitsy izay fa ny fanainao masina no manositra ny mpanomponao ary mitaona ny vahoakanao iain'ny teninao amin'izao fotoana izao mivavaka izay Jesosy inona mety hoe afatrao eo amin'ny fiainany tsirairay avy dia ianao nametraka izany ao mbava mpanomponao misolo ny mpanomponao Jesosy naiza misy anazy na inona ny mety hoe difficulté misy eo anatrehany amin'izao fotoana izao mety any ambanivohitra mety ny fitaovana tsy ampy Jesosy fa ianao no mamatsy anazy ianao no mameno banga rehetra Jesosy ao anatin'izany satria tena hoe
misy avokisana Jesosy eo amin'ny fanatrianao dia Jesosy tena hoe afatra manokana ao amin'ny fiainana tsirairay avy no apetraka ao am-pon'ny mpanomponao tsisy mihoatra tsisy latsaka Jesosy fa tena hoe afatra zato isan-jato avy aminao le manova fiainan'olona zany Jesosy no afatra apetraka ao am-bava mpanomponao amin'izao fotoana izao dia mankasitraka fiainanao zay Jesosy mivavaka ho an'ny mpanomponao nona zavatra ilaina amin'ny fiainana Jesosy na eo amin'ny fiainana manokana zany na eo amin'ny fanatanterahana ny asanao dia ianao Jesosy no amatsy anazy ao anatin'izao vola famafazana izao dia andriavy aminao sahady izy Jesosy satria efa mamafy anao dia zay Jesosy manonona ny fitahiana manana ambiampy ho an'ny mpanomponao na fitahiam-panahy zany indrindrandrindra Jesosy fa vokana zany inona olona mihaino teninao mialalazany mpanomponao zany dia mivavaka izay mba tena hoe manono izay vokatra ra-panahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsononay fa tena maharitra ny vokatra mandra-patonga eny aminao eny amin'irao lanitra Jesosy dia misaotra anao izay dia irenainao ankalazainainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Mafonja mivavaka izany ankasitrana indrindra raha vavinahelo mitondrasika tanaka izay vavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay dia amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fotoana fijoroana vavolombelontsika tsy vavolombela amintsika famerenana voninahitran'Andriamanitra mahakasika amin'ny tenin'Andriamanitra moa zany ny loha hevitra androany dia mahakasika amin'ny koa ny ijoroana vavolombela amintsika eto misy tenin'Andriamanitra izay tena tiako be any amin'ny Matthieu 6 any na any amin'ny Luka any hoe aza manahy na ninona hozy izy aza manany amin'izay hoaninareo na izay hotafianareo na izay hosotroanareo izany tenin'Andriamanitra izany dia tena niraisiko mihitsy teo amin'ny fiainako ary hitako ny vokany teo amin'ny fiainana rehefa nankatoaviko ny tenin'Andriamanitra hoe tsy anahy zany dia tsy anahy maro nefa nandramako mihitsy izany hoe tenin'Andriamanitra dia misy fotoana ohatra hoe amin'ny resaka vola dia ohatra hoe resaka frena ohatran'izany dia tia sisa amin'ny vola eto nefa ahoana ny frera-pitso dia tadidiko indray ny tenin'Andriamanitra hoe aza manany amin'ny ampitso ianareo dia ataoko azy azo atao amin'ilay volana androany dia rapitso misy mamatsy foana amin'ny resaka vola androany rapitso ohatran'izany koa resaka ohatra hoe loka rapitso tamin'izany hoe loka rapitso inona natao loka rapitso ohatran'izany fa io sisany eo dia hoe tsika malagasy ny tena tsy jova ny vody andromerika sy sisa zany koa tsy midika hoe hoanina daholo izay rehetrarehetra ny pelantanana fa rehefa tena sedra fahasarotantsika dia tadidiko indray ny tenin'Andriamanitra hoe aza manany amin'izay hoaninareo rapitso izy izy na amin'izay hoaninareo na izay hotafianareo dia nalako indray zay tenin'Andriamanitra izay dia ny ampitson'iny amin'ny fomba mahagaga indray mbola namatsy indray ny tompo mbola nampiseho ary nanamarina ny teniny hatrany izy hoe nahita an'izany indray na resaka akanjo koa ary ny ohatran'izany ohatra hoe any ampiasana dia misy resaka hoe manao akanjo ohatran'izao ny rapitso misy taima ohatran'izany dia androany ako tsy hitako hoe inona ny anaovana zany dia tadidiko indray zany tenin'Andriamanitra zany satria raisiko mihitsy tenin'Andriamanitra tsy hoe zavatra madinika zany dia tsy ampiarako ny tenin'Andriamanitra fa na dia zavatra ohatran'izany ara dia nampiarana ny tenin'Andriamanitra koa hoe aza manao izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay tafianareo dia ny ampitson'iny dia vao nanokatra dia efa nahita ho anaovana nefa ny androany tontolo ny karoka tsy nahita fa nampitson'iny dia efa nahita indray nanolotsaina fa namasina hoe zao atao dia vena amin'Andriamanitra ny voninahitra rehefa mpiarisika amin'ny tenin'Andriamanitra tsy voatery hoe amin'ny resaka loza ihany vao iny tenin'Andriamanitra na amin'ny resaka zavatra mitady fakagana fa na zavatra madinidinika eny amin'ny fiainantsika rehetrarehetra ny lavanandro ary dia afaka ampiarana ny tenin'Andriamanitra daholo dia voninahitra ho anazy ireo ihany. Alleluia. Alleluia. Dia tonga indray tsika amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana fampaherezana mifampahery indray tsika amin'ny andro aty ary ifandimby izay tenin'ny vavavy mampahery antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy amin'ny teny fahalalanaina amin'ny teny fahendrena moa ilay tenin'Andriamanitra izay nivakina teo fa tenin'Andriamanitra ihany mifampaherezantsika eto androany dia atomboka ary zany fampaherezana zany maka tenin'Andriamanitra tsika amin'ny Romanina 10:7-7 rehefa hita dia raha mamaky ny anaran'i Jesosy manao hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny teny Kristy dia tohizatsika hatrany tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba voalohany Jakoba 1:2-2 ka hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa aoka ho mpakatò ny teny ianareo fa aza ho mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo fa raha misy mpihaino teny efa tsy mpakatò dia toy ny olona amin'izany tarehany amin'ny fitaratra izy fa mijery ny tenany izy dia lasa
ary miaraka amin'izay dia adino ny mitariny izany ny ten'Andriamanitra izay fampizaran'andray amin'ny teandroaty araka ilay fijoroana vavolombelona teo hoe ny ten'Andriamanitra dia rehefa inonao ny ten'Andriamanitra rehefa ankatoavinao dia tena tanteraka eo amin'ny fiainanao izany ten'Andriamanitra izany azonao ampiarina amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny fiainana izany ten'Andriamanitra izany na fiainanao andavanandro na fiainanao any am-pianarana na fiainanao any am-piasana na any am-piangonana na eny amin'ny fiarahamonina na ao tokantrano dia afaka ampiaranao ten'Andriamanitra daholo izany zavatra rehetrarehetra izany ten'Andriamanitra ozy ny teny hoe mahery ary maranitra no ny sabatra roa lela ny ten'Andriamanitra izany hoe tena mafonja zany ten'Andriamanitra zany ten'Andriamanitra zany tsy azozonibozonina mihitsy koa zany satria ten'Andriamanitra rery any no tsy miova maly an'io ary mandrakizay raha ny tenin'ny olombelona no enoina dia ho kivy tsika senao raha ny tenin'ny olombelona no iandrasantsika ampaherantsika dia taraiky tsika senao fa raha mila fampaherezana raha mila fanohanana ianao dia ao anatin'ny ten'Andriamanitra ihany ao anatin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra tiana mamafizina eto hoe tsara ny mihaino ten'Andriamanitra maro antsika mety hoe mamaky baiboly mihaino toriteny fa rehefa tonga ny fotoana ampiarana zany ten'Andriamanitra izay ndrelesina zany dia lasa ohatra miteny fotsiny raisiko ohatra ihany hoe fijoroana vavolombelona teo hoe mamaky ten'Andriamanitra tiako be zany ten'Andriamanitra zany hoe tsy manao ny amin'ny ampitsy tsy manany amin'ny tafiana sy hoaniny nefa rehefa tonga amin'izay fotoana hoe inona no hoanina ara-pitso dia eo dia miketraka vakisaina hoe Andriamanitra ho ino ty hoaniko mitomany tsy izany hoe fampiarana ten'Andriamanitra fa teny aminazy fotsiny hoe matoky anao Jesosy matoky ny tenao satria izany ny tenao dia lasa ianao ohatra tsy haiko izay ataonao mitohizanao izay ataonao matory ianao na ohatrin'ina satria na dia matory any ianao dia ain'Andriamanitra mitany malalany dia izany ten'Andriamanitra tena mahery ny ten'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka ozy izy hoe araka ilay salamo Isaia 5:5 teo hoe izay teny rehetra nataony ireny Jesosynao raha mandray ten'Andriamanitra ianao anavitika capichon ary ianao ka misy ten'Andriamanitra hoe zavatra misy ten'Andriamanitra eo dia raisy fahanjaranao iny tsy kisendrasendra zany ianao mahita namandray ten'Andriamanitra fahanjaranao iny teny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ireny zavatra reny dia raisy ny ten'Andriamanitra ankatoavy ny ten'Andriamanitra rehefa amin'ny ten'Andriamanitra hoe aza matahotra dia aza matahotra satria raha matahotra ianao dia lasa mampita satria mandika ny ten'Andriamanitra zany tsika ilay matahotra iny dia izay no fampaherezana avy aty amiko mahakasika ny ten'Andriamanitra mbola maro izy any mety mbola andray hafa indray ianao manaraka fa izay aloha no nampitondran'Andriamanitra nato amin'ny teandroaty dia omeko andravavisitraka indray ny fitenenana ao amin'ny fampaherezana. Alleluia. Alleluia. Makasitraka antsika foana hatrany mbola tsy mianatra amin'izao fa mino fa Andriamanitra mafy tsara mafy voatsara ho antsika rehetra izay manaraka hatramin'ny farany amin'izao fotoana izao ny koa fa tsy kisendrasendra mbola nanarahanao hatramin'ny farany amin'izao fotoana izao Andriamanitra mihitsy no mifidy anao tiako ianao haritra hatramin'ny farany fa tena hoe Andriamanitra mafy tsara ny amin'ny fiainanao ny amin'ny ankonanao ny amin'ny mombanao ray manontolo dia amin'izao fotoana izao tsika mbola misy ten'Andriamanitra hoe toko ampaherezana antsika foana hatrany amin'izao fotoana izao ary ny vavantsika dia misy ten'Andriamanitra dia vakiko aminao izay hitantsika amin'ny Isaia 1:7-20 ka hatramin'ny 20 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy raha manaiky sy mankatoy ianareo dia ihinana ny vokatsoa amin'ny tany fa raha mbola mandasy sy mihodina amin'ny ianareo dia ho lamin'ny sabatra fa mivavan'i Jehovah no efa niteny. Alleluia. Araka izany teny izany dia andaontsika dia hivavaka satria fiampatsarana ny mandray ny ten'Andriamanitra ianao izay manaraka izao izay telo mirahavavy izay manolotra izao dia tena hoe nahazo tombotsoa tamin'izany ten'Andriamanitra izany ka tiako zaraina amintsika ihany koa izany ten'Andriamanitra izany hoe hiaino tena hoe atao fiainana andavanandronao izany ten'Andriamanitra izany fa hitanao ny vokatsoany izany hitan'ny fianakavianao izany hitanao manodidina anao na miasanao na fianaranao amin'ny zavadrehetra ataonao rehefa mahay mihaino ny ten'Andriamanitra ianao dia hiody vokatsoa amin'izany ka andaontsika dia hivavaka ao anatin'izany ten'Andriamanitra izany mba tena hoe aminao zavatra tsara tsy araky ny eritreretinao tamin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Alleluia. Raha eo mbola misaotra anao hatrany za eo amin'izao fotoana izao satria tena tsapanay hoe tsara tompo ny mandray ny teninao tena natsapa tompo tamin'ny zavatra rehetra nataonao tamin'ny fiainako tena hoe miody vokatsoa tanteraka izay amin'izao fotoana izao ny amin'ny teninao ka izany indrindra tompo no hitondrako mibavaka ihany koa
ho an'ireo vahoakanao zay manaraka izao fotoana izao ataovy mioty vokatsoa amin'izany teninao zany ataovy fiainana andavanandronay tompo ny teninao ataovy tafahaletika tanteraka atao anatinay tompo ataovy iainana isan'andro san'andro naiza misy anay na ny ampianarana izay tompo na ny ampiasana izahay naiza tany andranao anay tompo tena ataovy hoe iainanay ny teninao ataovy tena tafahaletika tanteraka atao anatinay ahy tompo izany teny izany aoka tompo tena mba olona miavaka mihitsy izahay ny fiarahamonina tena ho avanao satria ianao namoko soanay tena hoe aoka koa izahay izara tompo an'izany vokatsoa izay nafafinao tamin'ny fiainanay izany ny teninao koa mbola milaza hoe raha mandany teninao izahay jesosy dia tena hoe fahoriana ny iainanay kanefa tompo izay matoky fa ianao tsy ampiainanay izany fahoriana izany fa ioty vokatsoa tanteraka miaraka aminao zay satria nandray ny teninao tamin'ny fiainan'ity dia amin'izao fotoana izao mivavaka tompo an'ireo vahoakanao rehetrarehetra manaraka izao fotoana izao ataovy miaina amin'ny vokatsoa amin'ny lanitrao izy ireo iaina vokatsoa amin'ny teninao izy ireo ka tena izy sa hijoro vavolombelona jesosy amin'ny lalan'izao fotoam-bavaka izao dia tena hoe andesitina olona anao hijoro vavolombelona merina amin'ny voninahitrao dia amin'ny lalan'i jesosy kristy no anandratanay izany vavaka izany mankasitraka dady alleluia amen alleluia dia mankasitraka raha vavisitraka nampahelanay tamin'ny alalazany ten'andriamanitra sy vavaka mahery izany ary angatantsika indray raha vavonahela alleluia natao fampahirezana trano dia mbola mankasitraka trano rahavavy tsara ny tompontsika minona fa na zavatra sika atao anatin'izany fampahirezana izany tena marina mihitsy izany hoe ten'andriamanitra dia tokony ampiaritsika amin'ny fiainantsika satria jesosy le teny fiainana izany hoe izy manome fiainantsika isan'andro dia ao anatin'izany mbola tsiko sika hiaraka maky tenin'andriamanitra ao amin'ny Matthieu 10:19 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe sitrano ny marary atsangany matsy diovy ny boka avoainy dia amin'ny efa nahazo manam-poana anareo ka manomeza manam-poana amen izany tenin'andriamanitra anisan'ny tenin'andriamanitra anankiray zao izany ohatra tokony ampiaritsika dia ao anatin'izany izy hoe efa nahazo manam-poana anareo ka manomeza manam-poana zavatra tenin'andriamanitra zareo finantilaiva ity zavatra ataosika voalohany ankatony tenin'andriamanitra dia ny mizara zany tenin'andriamanitra zany koa satria tsika nahazo manam-poana dia izara manam-poana tena mila mizara tenin'andriamanitra sika riavana fa raha ataotsika ny tantara hoe ny tanisa hoe ina ny tombontsoa azo avy amin'izany tenin'andriamanitra izany dia tena hoe mino fa tianao tena hoe anana zany tombontsoa zany koa azo an'izany tombontsoa zany koa ny fianakavianao namanao maro be ny fomba fizarana tenin'andriamanitra na mety hoe miara-mipetraka kely eny au lieu de hoe fampitantara zavatra tsy dia mahasoa eo dia afaka miresaka kely zany na tenin'andriamanitra anankiray azy afaka partager eo amin'ny Facebook ao any amin'ny réseaux sociaux anao rehetra any afaka mizara zany ianao mbo ianao raha mirapanompon'andriamanitra dia efa hoe izay zany hoe mizara ny tenin'andriamanitra io zany tsy voatery hoe tena hoe tsy maintsy toloteny be amin'ity olona ity satria nandray mety hoe olona tsy fantatrao no amposy ny fanamasinao teny fa misy teny anankiray tonga amponao hoe tena ho an'ity olona ity zany dia inona mbola maky tenin'andriamanitra trantsika ao amin'ny Jeremia 7:1-12 ka hatramin'ny 4:10 atao anatin'ity tenin'andriamanitra itsika dia mijery hoe inona koa no anisany tokony ho zaraintsika ao anatin'izany tenin'andriamanitra izany fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandehany ka torio manatrika ny avaratra izao teny izao miverena ianao ry Israely mpiodina hoy Jehovah tsy ampajombona ny tavako aminareo fa mamindra fao Jehovah ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay kanefa kosa ekeo ny helikao fa tamin'ny Jehovah Andriamanitrao no nodionanao ary nivezivezy nakany amin'ny afy ianao teny ambany hazo maitso rehetra fa tsy mba miaino ny feoko ianareo ho Jehovah miverena ry zaza-piodina ho Jehovah fa izao ihany no vadinareo ary angalako iray isan-tanàna ianareo sy roa isam-pokony ka hoentiko
hoanyziona ianareo amen zany ten'andriamanitra anisan'ny tokony toritsika raha misy olona fantatrao hoe tsy mety eo anaty an'andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra dia tena hoe adidinao amazanak'andriamanitra anao amin'ny hoe nao mahafantatra ny tenin'andriamanitra sy mifamarinana no milaza zany hoe tsy mety zao zavatra ataonao zao ampitiavana moa tenenina zany fa tsy hoe hitsara kory nisika fa mampafantatra ny soratra masina dia ao anatin'izany manentana atsika trany tena hoe izaro anatin'izao volany famafazana zao dia afaka fafazana voalohany dia ny tenin'andriamanitra fa zany no mamisy vokatra na hoe na fotoana na tsy amin'ny fotoana no izy isy ny tenin'andriamanitra tsy fantatsika hoe oviana ny amoa fa any ampony olona ny foana misy tantara anankiray zay hoe olona nizara trakta reny no vovitan'ilay olona le izy dia tsofon-drivotra le izy dia tetiny isy hoe andriamanitra dia tetiny isy hoe mandrakizay fa tsy tena hoe tsy tafandriamanitra ny olona iny tao anatin'izany tena tsy naintsy miverina nanatona le mpanompon'andriamanitra any ary tao anatin'izany izy miverina tamin'andriamanitra na inona mety hoe ny fomba fandraisan'ny olona ny tenin'andriamanitra zakivy ianao ny amin'ny olona manaraka izay asain'andriamanitra hotorianao eo fa tsy foana koa ny fikelezana ianao dia zay ny fampahelezantsika androny makasitraka indrindra dia makasitraka indrindra raha vavy any amin'izany fampaherezana zany fa tena nahery tokoa izahay tsy haiko nareo fa zay aloha tena nandray tamin'ity androany ity satria zay tsy mizara fotsiny fa zay koa ary ny tena mandray ao anatin'izany amin'izao fotoana izao tsika andao naraka dirare ty hoe ilaiko ny herinao satria tena mila ny herin'andriamanitra tsika no tsika ary tena anazy amin'ny alalan'izao raha fideran'izao hoe ilainay ny herinao Rehefa feno anao, feno ny erinao toy ny tany karakaina sisy rano velona raha tsy feno anao, tsy feno ny erinao toy ny tsy antany ao fa any an-danitra rehefa feno anao, feno ny
Alleluia. Zany tokoa tena mila nerin'Andriamanitra tsika satria raha nersika ihany dia mitireratsika amin'izao fiainan'izao. Dia hivavakantsika mivavaka manaraka ataontsika dia hoe angatakatsika amin'Andriamanitra, angataka ny herin'Andriamanitra tsika tena ameny sy hamontatsika tsirairay avy ka mba tena hoe ho vonintsika naiza hitondran'Andriamanitra tsika dia ho vonintsika ary amatsy ny tenin'Andriamanitra naiza toerana misy atsika na mety hoe nampianarana na ampiasana na tokantrano amin'ny namana tena hoe voninatrantsika amatsy ny tenin'Andriamanitra, amafy ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalazany hery izay nomena antsika izany. Dia fanahy mahery napetraka Andriamanitra ao anatintsika sy ianao dia tena hoe ataontsika naonjany mivavaka izany zoky dia tena ilasa mahery anatsika izany fanahy mahery. Alleluia. Tena mbola mankasitraka foana trano satria mbola eto foana antsika trano izao. Tena voninahitra ho an'ny tompo fa tena tsara loatra izy ary misaotra ny fanahy masina mbola mankahery antsika hatramin'izao. Fa mialoha ny vavako dia misy ten'Andriamanitra izay zarako amintsika amin'izao fotoana izay izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 izay mivadika izao ny anaran'i Jesosy. Fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombelo any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatrany faravazan'ny tany. Amen. Tsara loatra izany ten'Andriamanitra izany. Tsika sena izao efa mivitosan'ny heriny, efa omeny fahefana ihany koa tsika, efa omeny antsika izao rehetra izao izy. Efa teo araka ny hira teo izay narahantsika teo tena hoe niantso ny fanan'Andriamanitra tsika hoe eto amin'izao fotoana izao mangataka mameny hery ihany koa tsika dia ndaontsika araka izany hery omeny antsika izany. Tena hoe tsy salasala tsika, tena hoe tsy hafahafa tsika amin'izao fotoana izao fa ndaontsika andeha mivavaka andeha anona izany fahefan'Andriamanitra izany. Raha eo mbola misaotra anao hatrany zay Jesosy satria fantatra fa tena mahery tokoa ianao Andriamanitra amin'ny fahazavana, ianao Andriamanitra tokony fahefana rehetra. Tompo amin'izao fotoana izao zahay dia tena hoe ilanay ameno anay izany herinao izany Jesosy. Naiza fotoana misy anay Jesosy, naiza misy anay na any amin'ny toerana iasanay izany, any amin'ny toerana iasanay ihany koa Tompo. Naiza Tompo mety toerana misy ny zanakao dia tena hoe mangataka zay Jesosy votosi ny herinao ny tsirairay avy, ny amin'ny fianakavianay, ny amin'ny ankohonanay, ny amin'ny zanakay, ny amin'ny vadinay, ny amin'ny rehetrarehetra momba anay Jesosy dia tena hoe angatanay ny herinao hanenika anay, ameno anay. Aoko Tompo tena hoe tsy ho hisy diso anjara naiza misy anay Jesosy ny fotoana nen'io tia na ho an'ireo izay manaraka izao fotoana izao Jesosy fa fazo ny herinao izy ireo, votosi ny herinao izy ireo, tsy ho hisy kivy, tsy hisy ketraka, ninona mety hoe situation lalovana izy ireo amin'izao fotoana izao. Mino Tompo fa ilay fanahy masinao mpankahiery hanenika ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao dia mankasitraka anao Jesosy satria tsapanay fa efa ato anatinay ny herinao amin'izao fotoana izay ka hoentinay Tompo hamakivakiana izao fiainana izao Tompo dia tena hoe tsy ho kivy zahay ninona Tompo zavatsarotra lalovanay satria ilay fanahy mahery ny ato anatinay dia mankasitraka amin'ny fanahy masinao izay natoetranao ato amin'ny tsirairay avy ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka raha eo. Alleluia. Amen. Dia tonga satsika tahaka izay ny fampaherezana sy nivavaka tonga tia ampamarana antsika amin'izao fotoana izao mangataka ny ravavina ela hivavaka tsika hitondra n'ity alina ity ampelantanan'Andriamanitra voalohany indrindra dia hisaotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny fotoana androany satria raha tsy izy dia tsy tanteraka izao zavatra izao. Hisaotra n'Andriamanitra ary hametraka ny alina ho an'izay atory ampelantanan'Andriamanitra, ny alina ho an'izay miasa ihany koa misy olona miasa alina dia hametraka an'izany ampelantanan'Andriamanitra tsika. Dia mankasitraka indrindra Tompo dia ndaontsika hamontrika lohantsika hisaotra n'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka feno anao hatrany izay amin'izao fotoana izao, mbola afaka miantso ny anaranao, misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana ity. Tsapanay efa teto ianao manokatra amin'ny androany izao fotoana izao ka hatramin'ny fiafarany Jesosy dia tsy mandeha irery izay fa ny fananao masina mombanay miaraka aminay. Mankasitraka feno anao zany amin'ny teny fampaherezanao Jesosy, ny amin'ny fankatoavana ny teninao, ny amin'ny fizarana ny teninao Jesosy iny tena hoe vony izay ny ankatoavy. Ankasitrana feno anao ny fananao masina izay mampahery anay amin'izao fotoana izao amin'ny ahafahanay mankatoana izany Jesosy. Ankehitriny zay dia hamakivaky an'ity alina ity dia mbola apetraka feno ampelantananao zany torimaso zany mba tena hoe ho torimaso mamy Jesosy ianao no hitondrany ao anatin'izany torimaso zany fanahy masinao Jesosy. Raha misy olona mbola andeha hiasa amin'izao fotoana izao dia ianao no
miaro anazy na eny an-dalana izy na efa any am-piasana na mbola andeha hiasa izy na efa eny an-dalana ody Jesosy dia arovanao mpanomponao dia mankasitraka fiainanao izay any rahanao teo ambony azy fijaliana no fiarovanao anay dia misaotranao izay terainay anao ankalazainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Dia izay ny fotoanantsika amin'ity androan'ity za manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izay rehetra tenin'Andriamanitra azonao sy izay nakasika anao tamin'ity androan'ity tsy handalo fotsiny ane izany fa tena mitafalatsaka ao anatin'ny fonao ary hitombo ao anatin'ny fonao zany ho tonga hazo misy voany ary zany dia hozarainao amin'ny hafa ihany koa fa tena hoe maro tombotsoa asika amin'izany tenin'Andriamanitra zany dia mazotoa mamaky tenin'Andriamanitra mihay ny tenin'Andriamanitra ary indrindrandrindra azo zosianao ankatoa ny tenin'Andriamanitra dia tsotrano atsikitsika azo atao zao amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 23:6 manao fahasoavana sy famindrapoana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra hatrany Jehova andro lava isika. Amen. Dia samy tenin'Andriamanitra daholo. Mama